dia ny vaovao zay mitrangany ny tambazotra ny serasera rehetrarehetra any. Ka io vaovao mipoitra io a dia tamin'ny Facebook moa zany nivoan'ny vaovao io, ary omaly riva vao naheno azy io, satria za tsy dia mba mikirakira loatra n'le Facebook fa be dia be ny olona niantso ao telefona sy milaza hoe mba hitanao ve fa misy zavatra ohatr'izao ty anatin'ny Facebook eo pasteur, fa tokony mba jerevanao ihany le izy. Dia niantso koa ny mpikambana na amin'ny fiangonana, ny fianakaviana, ny antoko politika GFFM izay tarihan'ny filohanay Rakotovao Andriamparana, dia samy niantso daholo hoe tokony manao fanambarana ihany tsika amin'ny vaovao fa tsy mety ny manginy, satria matetika ny raha manginy anao tsy miteny dia ohatrany hoe mitombona zany le vaovao, marina zany le izy. Dia angamba zoan'ny fiangonana apokalypsy ny antoko GFFM ny manao droit de réponse zany, mamaly ireny resaka reny, satria ao amin'ny baiboly misy teny manao toy izao hoe oabolana 24 angamba izy sisy zavatelyvety aloha, oabolana 26 4-5 misy teny manao ohatr'izao ato hoe aza mamaly ny adala araky ny adalany, fandrao mba adala takazy koa ianao. Fa ny andininy fadimy dia ohatran'ny fanohitra amin'izay ndray hoe valio ny adala araky ny adalany, fandrao dia manao azy ho hendry izy. Zany hoe teny anankiroa zany izy io hoe aza mamaly ny adala araky ny adalany, fandrao dia adala takazy ianao. Fa ny faharoa ndray dia hoe valio ihany le adala fa sao dia manao azy ho hendry izy. Ka le teny faharoa zany ny raisiko hatramin'izay na inona hiampangananay sy hoe fanenjehana sy ny fandefasana vaovao tsy marina rehetrarehetra hatramin'izay dia saika tsy dia mamaly azy reny izay, satria io sao dia adala ohatra amin'izareo rehefa zavatra tsy dia resaka manaoana zany ve no andehandaninandro. Fa ty indray tena miakina amin'ny fiainam-pirenena mihitsy le resaka mandeha, ary miakina amin'ny fiangonana sy ny antoko politika mihitsy. Dia voatery hoe tsy maintsy manaraka n'le soratra masina hoe valio indray ny adala amin'ity fa sao dia milaza azy ho endry izy. Ka zao le fanambarana zany dia hamaly azy zany raha le zavatra atao amin'ny Facebook. Ity olo ity ny anarany ozy izy dia tsy fantatro na marina io anarany olo na tsy marina. Zay milaza hoe gendarme izy namoaka azy ity dia ary ny aina rahabe tokotany dia siny sary ato. Io sary koa mbola tsy haiko hoe tena sary ny ve io sa sary napetraka fotsiny, ary ny aina rahabe tokotany. Dia ity fanambarana ity tamin'ny talata 7 Desambra, zay zany maly 7 zany vao tena naheno azy teo misy zavatra ohatr'izao nkeo pasteur. Dia vakiko aminareo mpanao gazety le izy dia hovaliko arak'izay zavatra nisoratany ato. Amin'izao fotoana zao dia misy fikonokononana fanonganam-panjakana zay Andry Rajoelina no mitarika azy, ary arahana marom-boninahitra vitsivitsy toa ny général Andrena Fitso, officier de Marie retraité, général Bruno toa amin'le FIGN, général Risara Ravalomanana, général Ramakavelo, colonel Ralayavy, pasteur Mayol, Élisée Ratsiraka, organiste Rakoto Miantarzaka, Sareraka. Tany Jojoro be izy ireo no nivory voalohany, ary niazo Anambato be, ary nanomboka androany dia niazo any Toamasina, zany hoe tamin'ny talata io zany niazo any Toamasina avokoa ireo zay ao amin'ny trano fonenan'ny Élisée Ratsiraka no ampiatrano ny fikonan-doha hanonganam-panjakana. Fiara 4x4 miisa 7 nitondra azy ireo, ary any pastera Mayol avokoa ireo fiara 4x4 ireo. Efa fantatry ny gendarmerie pirenena sy ny lehibe rehetra io raharaha io, ary ny tanjon'izy ireo dia ny mialohan'ny 15 janvier 2017 no mirotana izy no fitondrana izao. Dia mbola izany foana ve no iainana eto apartao, ary afaka manamarina ny tsiraray efa fantatra eo anivon'ny tafika io redaka io.
zandary aho no miteny aminareo eto ary tsy mankatsitraka izany fanampanjakana izany intsony. Zay zany le zavatra mivoaka tamin'ny Facebook eto zany de milaza pabe maso amitsika mpanao gazety rehetrarehetra koa retanyrepoky satria izy ty de milaza hoe apartao fa mbola izany foana ve ny iainantsika eto izy de za koa zany de milaza mbola izany tsao zany foana koa ve no hitaizanany vahoaka sy ny firenena malagasy ary de mbola izany koa ve ny ilanany tony serasera amin'ny internet itony ka so de mba zavatra ohatra zany tony nahatonga an'le cybercriminalité io satria de resaka ataotsika hoe tsy misy proof tsy sinina ohatra zao. Androanytsika efa laka misy no miresaka de andao ary ataotsika hoe misy tokoa io zavatra io de hatram'izao mpitondra fanjakana mahalala tsara ary mbola voananome ny commandeur de l'ordre national tamin'ny herin'ny larobia teo de raha misy an'izany ve de tsy ampiantso anany mpitondra fanjakana hoe iny ty ataonareo ty pastera maiorina de amaly hoe inona no nataoko enao de niaraka tamin'ny androna Floandre Joel général Bruno général Ndemofitson fizenina sisa vory tany Akazobe tany amin'ny Floandre Joel de avy eo tany Tomasina de ilaza mitondra fanjakana hoe aiza ny porofo am'izany fa tany a tobile anao nalefa tany de aiza ny sary satria tobile zany azo alaina sary hoe nandeha tany Tomasina de nivory niaraka tany za tsy nietsika teto Taninarivo ary tsy nihoatra ny Ambodiny Sotra sy Ambopo nanomboka ny latsinainy nakaty io ihany ny trazeako foy be de any antrano foy be de any antrano tsy mbola nisy lalana hafa dikan'izany valina le adala sao de manao azo oendry izy fa ny tena marina amity resaky ty misy anarana betabe ato Floandre Joel général Ndemofitson général Bruno général Sara Valmanana général Ramakavelo colonel Ralayavo Élisée Ratsiraka organise Rakotomia Antarzaka général Dolro Sareraka de pastera Maiolina fa za milaza antsika mpanao gazety sy ro olona reo ny siblena amin'io de pastera Maiolina i pastera Maiolina no tiana hopitehana amin'izy io ary io tsy zavatra vaovao efa niantra taminay io tamin'ny 2012 ary za mino fa ny olona nanao reny nietsika tamin'ny 2012 reny ihany mbola manao an'io am'izao fotoana zao tamin'ny 2012 reny nitranga teny Ambopo tamin'ny 2012 reny reny le CD naparitaka reny de le olona niala tato no nasiananao le CD de financiena hoe apartahoeran'ny Madagasikara satria natahorana hoe ilatsaka amin'ny 2013 na de efa fa mitabataba le hoe za tsy milatsaka ho fidina zany za tsy manonga mpanjakana izany fa na de nisy ary no faminanina maro zay nambarako momba ny hoe ialan'ny professeur Zafy eo amin'ny fitondrana fa tsy nanana député ray ato amin'ny assemblée nanao empêchement-ny Flo Zafy tam'izany fa niala tao mitoerany Flo Zafy Albert takan'izany koa ny amiral Ratsiraka niverina teo fa tsy nisy apocalypse nidina tan-dalambe nanongana ny amiral Ratsiraka tamin'ny 2002 tsisy apocalypse zany na iray ary zay tsy nitiavan'ny fitondran'ny Ravalomanana ny apocalypse satria tsy mba niaraka tamin'ny vahoaka maronisa mitolom-bahoaka nanongana ny amiral Ratsiraka fa tonga teo amin'ny toerany koa Flo Ravalomanana na de nisy ary ny faminanina ny mena hoe fito taona ny ipetrahany eo raha mandrika ny elany eo lazainy zareo tamin'izany ndray fa hoe pastera Maiolina mihitsy mandamosy ny couleur orange ny Andra Joel io fa ny lokon'ny étoile ny robiny orange mbola tsisy filohan'ny tetezamita sy Andra Joel nefa orange ny étoile de tonga indray 2012 de izay ndray koa no andamosiny hoe anongana ny fitondrana tetezamita fa ho avy hitondra fanjakana ao pastera Maiolina de misy maramila be da be ao andamosiny konokonona fanongana mpanjakana fa tsy mbola nahita apocalypse nidina teny an-dalambe fa za aloha tena samy laza mihitsy fa raha izay nitondra vahoaka ao amin'ny 13 mai io
hatrany ambany di ohatrany mitinelina sy arikady manodidina rehetrarehetra tototra io tsy mila miantso vahoaka hafa fa zay fa zay tsy nanao an'izany satria tsy fomban-drazan'ny apokalipsy tsy fomban-drazan'ny GFFM no manonga-panjakana fa tsisy fanjakana mbola niarina teto hatramin'izao rahantsika mahita zao a fa niongana tamin'ny 72 ny fitondrany filotsiranana niongana ny filoratsiraka niongana ny filora-valomanana fa iza nitsika mpanao gazety na zay meno amin'izao fotoana zao afaka ilaza fa vokatra zay fanonganam-panjakana ny fandimy teto Madagasikara izay a dia tafarina ny firenena malagasy ary izy ny lohany eto Afrika itsika zao ny farany hatramin'izao ary na iza mbola hitondra fanjakana eo dia ambarako ampabe maso fa tsy hisy apokalipsy na mitoko politika GFFM anonga-panjakana izany na iza mitondra eo na dilaza ary ny olona hoe aka reo ve ASVM fotsimanga tsy anao zay tsy ASVM fa GFFM aza fangaro GFFM sy ny ASVM fa zay indray tsy anongana zy fanjakana zay misy eo na misy fifidianana reo dia misy fanjakana vaovao lany ndray mpitondra eo dia tsy anjaranay ary tsy izay mihitsy midina an-dalambe satria fa zay nefa fiainanay fantatro tsapako fa tsy mbola niary nitsika hatramin'izay dikan'izany raha zany dia hidina an-dalambe anonga-panjakana dia dikan'izay mbola handetika an'le firenena indray zany ka zay olona mpanao politika anao an'izany tsy maninona fomena azy zany fa ataovy any amin'izao fotoana zao nke samy mamory vahoaka nke ny mpanao politika na reny mpanao politika be da be ny miresaka miteny amin'ny radio sy amin'ny télé reny fa ny akamaroan'ireny olona reny ke tsy mahavory vahoaka tsy mahavory vahoaka dikan'izany a tsy zahay mihitsy no andehanao an'izany zavatra zany a fa dia lavinay marindrano fa tsy hisy apokalipsy zany anonga-panjakana izany zay ngamba ny fanambarana toko fa tsy mariny ty fanambarana ty a ary zahay tsy anonga-panjakana ary mbola tsy anonga-panjakana nizaniza mitondra fanjakana satria tsy fomban-drazanay zany fa za tsy mieritreritra ny latsaka zany satria tsy zay nomenana dikan'izany diso adversaire ny fanjakana raha za no atakena satria raha za ke no atakena ka andao hoe reo vahoaka rehetrarehetra manodidina reo ny tsy hipetrapetraka fotsiny manodidina anay hoe zany ho asinao tonga diny andao fa tsy matole mpitarika sy mpanoatra eto amitsika reto tsy mahazo olona efa mpanao politika efa imazy efa hitan'ny olona dia efa tsy mataitra ny olona tsony fa mitady mpitariky reo hidina an-dalambe ary efa tonga taty amiko zany niantso zany ndao pastera fa tena rainao midina any dia lasy io fa za tsy hanao an'izany satria tsy zany misy eo nentsona nasina mpanaovina hoe andeha anonga-panjakana taka ny tsy nanaovako an'izany tamin'ny amiral Ratsiraka tamin'ny profesora Zafy tamin'ny filora Valomanana tamin'ny andro ny tetezamity ny tsy nanaovako an'izany keo amin'ity ary tsy mbola anao an'izany keo na dia iza tonga manaraka eo fa rehefa tonga fotoana ametran'Andriamanitra anao dia manaiky fotsiny azy zay zany ny sitrapolo tena izy nametraka aro dia ny zavatra tsapako dia ty nisy an'iny collision miny nisy an'iny fameza maro-boninahitra iny dia tsika malagasy ory havamanana misy olana anontany aho hoe taona nareo izy nazo an'iny maro-boninahitra commandera de l'ordre national ly nefa ny hafa tsy mahazo dia ny fantanina valiko tamo za koa ary mba gako hoe naninona ny nareo koa tsy nahazo za koa gaka tsy haiko zay nampahazo aho fa ny nareo tsy nahazo koa mba mahagaga anao hoe naninona ny nareo tsy nahazo dia tadidio tsara fa hoe nareo mpamita bahoaka zao dia zay mahatsy amin'le olona hoe tsy maninona zany fa zao aloha nazonao zany commandeur de l'ordre national zany mbola mandalo enquête de moralité nge zany eo amin'ny polisy mbola misy signature mandalo eo zany dia mbola mandalo amin'ny intérieur zany fantatsika ny ministre ny intérieur ny premier ministre dia mbola misy soni ihany zany dia zay vao miakatra ny filoham-pirenena manao soni farany an'izany hoe mendrika azy zany dia reo olona reo zany dia dondrona sy vendrina dolo dia fitahany pastera mayorina dia mbola manome an'iny fa dia inareo indro mihoatra nyreo olona reny fa zay le sitrapon'Andriamanitra zay dia kena hoe mba hitan'ny firenena zavatra vitanao teo ka raha ny mpitondra fanjakana no andamosiny io ny olona manodidina azy za aloha tsy mino fa ny filoham-pirenena no anao an'izany fa mety raha hoe ny manodidina azy araka le fanontaniana teo dia diso adversaire
ary mamita tena ihany ireo olona ireo, satria raha am'izao situation misy ny fanjakana zao mbola anangana fahavalo mihoatra zay efa misy eo, mbola anangana ny apocalypse fahavalo zareo za aloha tsy mitomanao président république ary tsy zay mihitsy nitsilatsara, tsy zany no maika ho avy eo, raha maika ho avy eo fa nilatsaka tamin'ny 2013 misy fepetra hafa aveo raisin'ny apocalypse zany. Izay tsy hitory satria amin'ny mahafiangonana anay amin'ny marara-pirenena anazy ty de zao tsy anjarako nitory an'io taka tamin'ireny le démigration zay nisy tamin'ny andron'ny fiangonana teo aloha reny, tamin'ny resaka maleo sy paster Mayol le hoe nisy démoniaka reny, de ao anatin'le CD ataoko hoe adany ray mahery dénigrement fanaratsiana ny paster Mayol fotsiny fa neny maleo ngamba raha misy 10 minitra betsaka ny mba zavatra nyresahana to, de maninona ianao tsy mitory an'ireo nefa ianao no alaina baraka fa i maleo ndray de maleo nanontaniana hoe maninona ianao no mitory fa tsy paster Mayol, de hoe za nge tsy paster ozy izy, paster no afaka mandefitra am'izany fa za tsy hitory, fa zao zay koa tsy hitory amin'io, fa ireo olona voatonontononao reo tsy haiko na hitory reo olona tsy hitory, satria olona manakady za olona fotsy volo ray aman-dreny be ajaina daholo nge reo tonontonono naty reo, ary mbola mariako za tsy mbola niresaka tamin'izany colonel Ralay Avy, général Ravalomanana, général Bruno, général Fitson Ramakavelo, zay sy Ramakavelo any amin'ny télévision nao sur plateau vao mba mifakahita miresaka, fa reo olona tany saina reo olona tsisy mpiresaka amiko daholo, zany filohan'ny radio Lazare tamin'izy filohan'ny tetezamita de eny avoloha mba mifampiaraba, zay ihany mbola niresaka tamin'ny filohan'ny radio tsy mbola niresaka tamin'ireo olona reo, ka raha zay aloha zany tsy hitory fa reto olona reto tsy fantako zay voakasika anazy io.